ezakazanangi nadana fifidavakono velotratratsizaka koreky tsy hoafy sady agnatonano ikorano itantarany agnatiny foko ela loatra izy nangirifiriketsity kanefa zaro tsisina miara satria zaro atsy zanakadeva foko ty korana satria fitiavana agnatiny keda na de za mantra masiky fitiavako anao madio tsisy tieko anao za magniry ty tantanankilanao fikazanana nipetraka ankilanao reky lavitry malo fagniryagana yara egny aminao reky tsisy vavalo iaraka jusqu'à ela aminao rosa iaraka tsy fanavela aminao rosa namadradraka lambasikino koratsy kiraro tsy mavelotena bikilovy mavety vimbino kambony kara izy koa volamena miako anao aby am fozerantady avinao koeskalove mavety bevatazatsy agnove amo ataoko mpanjakany fo l'offre pure tsy azony million d'euro fikazanana nipetraka ankilanao reky lavitry malo fagniryagana kara egny aminao reky tsisy vavalo iaraka jusqu'à ela aminao rosa iaraka tsy fanavela aminao rosa anao tegna tiako tsy eko na tsy peinture tsy fandandazanako hoe tsy magneva tsy za mikomandy fofoko koa mahitanao sabatsabatra meva zahava za aviave za zegny love fikazanana nipetraka ankilanao reky lavitry malo fagniryagana yara egny aminao reky tsisy vavalo iaraka jusqu'à ela aminao rosa iaraka tsy fanavela aminao rosa iaraka jusqu'à ela aminao rosa iaraka tsy fanavela aminao za
Sengotarangutea, Sansalaye, Madamna Kachimetea. Désolé. Hola, sinyani paisana loya, para motanjano la. Désolé. Miaravatsika rehetra amin'izany hiran'nga Jerry Marcos zany. Misy olona diromotra any zao ary misy olona marary fo mihitsy hoe mahasehatra eto amin'ny fandarana Fleury Rakotomalala zany Jerry Marcos zany. Azafady re tompoko, Jerry Marcos mbola tsy henoko mihitsy hoe ino Jerry Marcos nandeha niditra tamina rarahana politika nanana ratsy filoham-pirenena izatsy na zaroa, tsy mbola naheno any Jerry Marcos hoe ino ka nanao zavatra tsy mety tamin'ny firenena, ka raha ohatra hoe Jerry Marcos nanohana ny Andry Rajoelina tamin'ny resaka artistika, izany anenjehana anazy dia tsy mitovitsika satria na inona lazaina dia zanaka malagasy Jerry Marcos, ary ny sangan'asan'ny Jerry Marcos dia anisan'ny tsara, anisan'ny mankafy an'izany ny mpanaraka ny Fleury Rakotomalala, ary tena tsisy fiatsaram-belatsy. Tsisy fiatsaram-belatsy tanteraka fa dia tena hoe tsara ny sangan'asan'ny Jerry Marcos. Raha nahita nareo teo angambany dia mba nandindy koa ary nireveko koa, tsisy fiatsaram-belatsy io satria zao manko taloha zany tamin'ny andron'ny sosialisma zany nisy zavatra ohatran'izao. Sady tongotsika dia efa manomboka zany. Isika teraka imerinareo zany dia hafahafa ny toe-tsaintsika. Manana toe-tsaina hafahafa mihitsy tsika. Raha ohatra zany hoe tadidio fa nisy ty ary samy mahatadidy an'ity tsika menakavy. Mandeha amin'ny radio ny hiran'ny Rosy dia vono ihany raka zany e, asoro ihany raka zany e. Mandeha nefa amin'ny mariazy, mandeha amin'izay le hiran'ny Rosy, iny izy menakavy mivoaka ambony latabatra daholo mandidy daholo. Zany hoe misy fiatsaram-belatsy zany ao anatin'le fiarahamonina ao Antananarivo ao. Ka na tsara raha indraindray le izy dia nohon'ny hoe Jerry Marcos nanohana ny Andry, donc tsy tianay.
mandeha nefa nirany Jerry Marcos any amin'ny mariazy. Iny izy menakavy mideka dôly, mandihy dôly izy rehetra. De tenenina kitiandry hoe de proravaly be zany io. Irany Jerry Marcos io zany e. Mariazy ao e. Andra reo manao an'izy fa ohatra mandeha amin'ny radio izy ao anaty tomobile ohatra. Na ohatrany sy le andra zany fa Jerry Marcos zany. Na mandeha télé le izy de sy le andra zany fa Jerry Marcos zany. Olona vitsivitsy no manao an'io toetra io. Manao toetra tsy fantatra hoe avaiza na avaiza zany toetra zany fa rehefa tonga le mariazy nefany na hoe balim-pianakaviana, balina fiangonana ohatran'izany, mandeha nirany Jerry Marcos, laisse passer, idôly izy menakavy, laisse passer dôly no mifandeha. Ka izao ny lohatenin'ny tantasikatsika androany. Ny tantasikatsika moa zany de ohatran'ny hoe éditorial zany izy ty, ary izy ty tsisy limity. Tsisy hoe niainga teto de tsy maintsy eto ny fiafarany fa zay fidobiny eo fidobiny. Zay mahatantasika azy mitovitovy amin'ny hoe kalizy any Mahajango. Tsara mifankatia ozy izy nga Jerry Marcos, tsy mila vandivandy. De izy koa le mpihira teo aloha tamin'ny tononkirany teo hoe nga Eldio zany, maskiny ozy izy. Karaha maskiny za ozy izy de tsy pointira aminao. Dikan'le maskiny manko mahantra eo. D'accord, mahantra. De dikan'le vandivandy eto mandangalanga zany. Zao no zavatra teneniko anareo. Nisy azafady ane andraso jereko le izy raha efa nafindrako ato fa za moa ohatran'ny variana de adiniko le izy. Nisy ohabolana zay andraso azafady ho afindrako le izy azafady toko adiniko tanteraka ny namindra azy teo de hovakiko aminareo hoe ay avao ozy ny volovolo anjary vahoaky. Ay avao ny volovolo anjary vahoaky. Araika zay. Ndre mikorekoreko eboketra da etsokoboky avao ne tompony rano. Nge mikorekoreko ozy eboketra da etsokoboky avao ne tompony rano. Ay avao ny volovolo anjary vahoaky. Io zany no ataotsika anombohana azy avy amizao. Ay avao volovolo ndre ho lasa anjary vahoaky. Ny atao hoe volovolo dia le volo amin'ny volombava ireny zany. De misy an'le olona tsy maniry mihitsy le volovolo amin'ny sisiny eo zany de tsy mila razena akory le vahoaky zany le VAOKE zany io. Le vahoaky no tena volo zany de le mila zaraina. De le volo manifinify reny zany le atsona hoe ino izy teo atsona hoe volovolo. Ndre volovolo ozy izy anjary ka andraso aloha isaka reto manjary manimba ny sehatritsika. Ndre volovolo ozy izy raso averiko tsara fa manjary tsy fidèle le raha moko, mila raha fidèle atsika amin'ny zavatra ataotsika. Ay avao ozy izy ny volovolo anjary vahoaky. Ay avao, andraso ratako mihitsy. Ay avao ny volovolo anjary vahoaky.
Zao le izy. Tsara mifankatia ozy izy Jerry Marcos, tsy mila vandivandy. Jerry Marcos ara matsapa an'izany. Masikino ozy izy, zaka tsy pointiranao. Ay avao ny volovolo manjary vahoaka. Ity teny farany ity dia aiteny sy fomba fananarana any amin'ny faritra atsimo atsinanan'ny Madagasikara. Ny tiany tenenina dia ohatrany hoe raha tsy tena volo akory ozy izy le izy ety amin'ny volombavanao ety zany dia tsy ho volombava akory. Ohatrohatran'izay le izy directement satria le volovolo zany le volo manify reny tsy volombava akory reny ka mila rasena. Ary tovitovy amin'le teo ihany hoe ny orakoraka ny amin'ny sahona ozy izy fa ny sabakaka ny tompon'ny rano. Zao le izy. Raha ohatra mandray any Jerry Marcos tsika zany hoe Jerry Marcos ve ny tena tompon'ny Salegy sa Jojoby sa artista hafa. Dia amiko raha zany anontanianareo, ny razambeny dia possible i Jojoby, ary izy raha mety mbola nisy olona hafa tao alohany, fa mifantatra taloha zany tamin'ity zavatra ity dia Jojoby. Dia teo aoriana nisongadina daholo ry Jerry Marcos sy ny karazany, ry Wawa, ry tanora tateo aoriana manko reny fa mbola nisy koa reto le efa lasa tany La Réunion sy ny karazany zany tamin'izany andro, dia tsy fantatritsika daholo zany. Zao le izy. Amin'izao fotoan'izao miorakoraka daholo ny sahona. Miorakoraka daholo ny akama, ny monde justice, ndao ataontsika hoe sahona zany, tsy maninona. Tsy afaka ny hainonana ny hafa fa ny antsika aloha ny tononontsika aloha manetry tena. Miorakoraka ny sahona takan'ny akama, miorakoraka ny sahona takan'ny monde justice, fa ny sobakaka ny tompon'ny rano. Ay avao ozy izy, volovolo manjary vahoaka. Tsy hoe raha miorakoraka ny akama, tsy hoe raha miorakoraka monde justice, dia monde justice ny tompon'ny sehatra. Manetry tenitsika hoa, manetry tenitsika. Fantatra tsara hoe aiza ho aiza ny gabarian'ny monde justice amin'izao fotoan'izao, satria raha monde justice manao activité aty France, dolona manjatony any amin'ny zato mahery any ny tonga eo, dia aleo ny monde justice manetry tena, satria ny monde justice ny akama tsy manana référence hoe référence par rapport amin'ity mandeha hifaninana amin'ny zatsona izy roa. Izao tsara mifankatia fa tsy mila vandivandy. Tafatsangana androany tany Toamasina, tany Tamatavy, ny sampana monde justice, non, akama na ami promada avy aty Frantsa ny foibeny international, fa ny foibeny any Madagasikara zany dia ao Tamatavy. Tafatsangana androany amintsika miteny zao, efa mamoaka reportage moa ry zareo any ho avy eo ihany ny akama, ny sampana akama any Madagasikara ka ao Tamatavy ny foibeny. Ny antony ny anaovana ny hoe ao Tamatavy ny foibeny dia ny akama dia mieritreritra fa ny fampandrosoana ny Madagasikara dia miainga avy amin'ny fampandrosoana ny faritra. Ary tena fampandrosoana amin'ny ankitiny, fa tsy fampandrosoana sinema araky ny natao hatrizay. Satria manko dia tena misy volonté mihitsy. Zay no mahatonga an'ilay hoe tsara mifankatia tsy misy vandivandy. Raha hifankatia araka amin'ny akama
de misy lalana ohatran'izay hoe fampandrosoana aloha ny voalohany indrindra. Fampandrosoana ny Madagasikara ny voalohany indrindra. Ny mahatao hoe manome Madagasikara nefany dia ny faritra. Ka raha tsy mandroso ny faritra dia tsy handroso mihitsy Madagasikara. Raha mbola misy faritra amin'ny tanila, arak'ilay teneniko teo hoe misy volonté hitazomana ny harenan'ny Madagasikara izay ho tazomina amin'ny alalan'olom-bitsy teraka sy monina ao Antananarivo, dia tsy mety ary tsy manaiky an'izany intsony ny ankama. Ka normal raha manaraka ny ankama na ny ami Promada, ny maro any amin'ny faritra amin'izao fotoan'izao satria tsapan'ny malagasy fa tena misy mihitsy le volonté hitazomana sy concentrena ny harenan'ny malagasy, ny harenan'ny firenena any am-paosin'ny olona vitsivitsy izay tena hoe azo lazaina hoe zanaka Antananarivo. Inona no antsoina hoe zanaka Antananarivo? Voalohany indrindra aloha dia eo ireo amin'ny fitondran'ireo Andriamatoa Rajoelina zany, Andriamatoa Pierre Bleu zany, dia reto manodidina azy. Zanaka Antananarivo ihany koa ireto olona avy any amin'ny faritra izay efa mamorom-ponenana sy mamorona harena, mametraka ny hareny ao Antananarivo. Ka tsy misalasala, mangoroka harena, miaraka amin'ny mpitondra dia manambaka ny any ambanivolo avy any amin'ny toerana miaviany. Misy ohatran'izany zao takan'ireny Riry Bematana reny, fantatra inona ny sorsa ny vin'ny fananany reny. Misy maromaro izy ao, efa lasa zanaka Antananarivo fa tsy zanaky ny faritra miaviany. D'accord? Raha iresaka anankiray ohatran'ny hoe somary mba positif, manasoa ny faritra miaviany, takan'ry Papa Soule zany, misy zany, efa zanaka Antananarivo zany. Zany hoe le zanaka Antananarivo zany définition mivoatra fa tsy définition statique. Tsy mampandroso ny faritra izy ireny. Hafa hoa Papa Soule ny teneniko teo, fa misy maro azo tenenina. Raha ohatra zao ianao iresaka ohatran'ny hoe ry député Goulamali, mampandroso ny faritra zany. Any amin'ny faritra misy azy ny fitadiavana ataony, any amin'ny faritra misy azy no mijoro izy sy mandray ny andraikitra any amin'ny faritra misy azy. Fantatro zany satria hitako ny zavatra ataony na tsy mpinamana ary zay. Misy zany. Takan'ry Pety zao dia nisitaka any amin'ny faritra misy azy izy. Nalaony niverina nakany amin'ny faritra misy azy, rehefa voatsitipaka sy voadaka avy ao Antananarivo ka figadrana no azony tao. Rehefa nanomboka niteniteny ka tsy nanao ny critique sy ny observation an'ilay mpitondra mila an'ilay concentration de pouvoir ao Antananarivo. Tafatsangana hoy aho, ny akama izay maniry ary mametraka ny hoe fampandrosoana ny faritra, fampandrosoana ny malagasy raray tsy vaky volo. Ka na inona fiantsoana an'izay rafitra zay, na fédéralisme zay, na fédération zay, na inona zay, na décentralisation zay, izay ny condition voalohany amin'ny fisian'ny akama. Fampandrosoana any Madagasikara. Madagasikara ny fitambarany dia faritra, na région, na province. Ka eo zany le izy, tapatapa ny sahona, mirakoraka ny sahona, fa ny tena tompony dia Andriamanitra ireriana no mandahatra sy mametraka hoe aty ny lalana ary aty ny ametrahana azy.
mirakoraka ny sahona. Ay avao izy volovolo, anjary vahoaka. Ny vahoaka koa no manapaka hoe aty ny lalanay, aty ny tianay. Efa manomboka misoratsoratra sy mitsangana ny zavatra rehetrarehetra eny ekefakefana eny. Satria raha trahin'Andriamanitra koa dia androany na amin'ny talata dia mitsangana koa ny monde justisy any Vohemara. Inona ny antony hitsanganan'io any Vohemara io? Dia satria ny antony dia tsotra be. Manomboka tonga saina ny olona any amin'ny faritra, ho avy koa ny amin'ny Sambava manko. Hitsangana ny olona satria anao karazany itony atao hoe lanceur d'alerte. Ampilaz aingana hoe misy sambo aty, misy fanapahana ala indray aty, misy indray ny bois de rose aty Maroantsetra aty. Io fa misy sambo mivezivezy aty, lanceur d'alerte. Ka raha ohatra ianao hiditra ao anatin'ny monde justice zany dia lasa lanceur d'alerte automatique ianao. Tokony ho fantatritsika zany zay. Maskino izy ka tsy pointiranao za. Tsisy olona ka tsy afaka hiditra ao anatin'ny akamo raha manohana ny fampandrosoana any Madagasikara. Fa saingy izao, raha hiditra ao anatin'ny akamo ianao dia hitondra anjara biriky. Nalahelo ery androany. Nalahelo satria tsy afenina fa nandefa vola aho. Ny sponsor moa zany manana mpanohana ny akamo. Ary misaotra nazy ny vady, tena misaotra iera-po iara-tsaina. Tsy nametraka olana tamin'ny fomba nizarana ny zavatra sy izay zavatra ho zaraina. Mbola ho avy eo moa ny reportage amin'izany. Nalahelo ery androany madama hoe. Lany tao anatin'ny déplacement sy ny zavatra izay atao ity vola 500 000 kely FMG saika anaovana réception mba hoe fandraisana ofisaly ny fisin'ny akamo, ny fijoroan'ny akama any Madagasikara. Rehefa nanontany aho hoe fanakaiza ny jus, fanakaiza tamin'ny direkta izay natao sy mifampiresaha. Dia hoy ny navalin'ny teton'andraikitra hoe 200 000 sisa président ny vola fa dia ho zaraiko atao frais ary indrindrindrindra andeha ho zaraina amin'ny retim-piara-mitolona andeha hizarana anaterana an'ity berceau ho an'ny zanakao. Misaotra satria tena ohatran'izay mihitsy le atao hoe akamo. Au lieu de nanaovana fety kely zany, réception kely, vidanana samosa kely, vidanana grillade kely, dia lasa nanaovana frais, nanaovana déplacement satria tsy naharaka juste loatra ny vola. Dia nanjary nalahelo dia hoy aho hoe zao amin'ny lakamisy manko hanao fizarana masika eran'ny Tamatavy ny akama. Mieritreritra izahay mangataka ny recteur zany ny université amin'ny Barika Dimy amin'ny akoro na i-rejeté hoe tsy azonareo atao ny miditra aty fa izara masika ho an'ny mpianatra izahay mba ahafahan'izy ireo miaro ny tenany. Zaraina maimaim-poana izy io. Ny teo no nandefasako ary teneniko amin'ireo mpiara-miasa hoe ny anay manko tsy hoe miara-mitolona, izay tsy mpitolon'omby fa miasa ho an'ny vahoaka, ho an'ireo mpiara-miasa ny hoe andefasanay vola 600 000 francs nareo mba ahafahanareo mifandom-bera ireo olona. Fa tena mahafinaritra ary tena mahafinaritra ny fiarahantsika. Izay no mahatonga an'ilay hoe tsara mifankatia, tsy mila vandivandy. Marina ny anao Jerry Marcos. Ary maskiny tsy pointure dia rehefa maskiny dia tsy pointure.
Fa raha tonga ianao hiditra ao amin'ny akama dia aza masikina. Zany akory tsy midika hoe raha mahantra ianao tsy mahazo miditra akama. Fa aza manao enta-mavesatra ho an'ny akama fa hanampy ny vahoaka malagasy ny hidiranao ao anatin'ny akama. Ka raha misy mihoatra zany any tokantranonao any, misy ny ariana, misy ny ambom-bava, dia midira akama fa afaka manampy ny vahoaka malagasy ianao miditra akama. Amin'ny sabotsy zany, amin'ny lakamisy zany, ho avy izay fizarana masika zay. Toraka izany ihany koa ny amin'ny fidirana amin'ny monde justice, ary tena manohana ny fo ny fihetsika reto monde justice any Voaimara. Ka je vous dis comme ça, misaotra betsaka, tahin'Andriamanitra nareo. Tsapanareo tokoa ny zavatra tena hoe tsy vola ny avitantsika ity tolona ity. Takan'ny sasany hoe mila vola be, non. Mila malagasy maromaro ary mila malagasy vonona. Araky ny tenin'ny Ramatoa Nadinina Ramarosaona hoe ny vanona tsy vonona fa ny tsy vanona no vonona. Fa amin'ny antsika dia zao ny vanona no vonona. Dia zao ny zavatra mitranga tantaraka amintsika malagasy mba ahafahantsika malala hoe ay avao volovolo manjary vahoaka. Fa tena misy volovolo lasa vahoaka. Olona vitsivitsy ireto any Voaimara no nitsangana amorona ny monde justice any Voaimara. Efa vita ny enquête de moralité ary efa vita ny fanadihadiana momba ireo olona ireo. Mivavaka ary ny sasany ara ny filoha mitarika azy ihany dia manana andraikitra lehibe eo amin'ny fiangonana. Marihana fa tsy afaka hiaraka aminay ianao raha tsy manana finoana an'izany atao hoe Dieu créateur mipetraka tsara sy mifototra amin'ny finoana izay anananao ary iainanao le izy. Izany hoe raha aty aminay aty zany no mitonatona n'ireny mpijangajango ireny dia tsy tafa. Tsy tafa. Aleo tonga dia hazava zay, raha mpijangajanga ianao, raha tsy dia milamina loatra amin'ny fiainan-tokantranonao, dia tsy aty amin'ny akama na amin'ny monde justice ianao no tokony hitonatona. Fa hafandray ireto hoe fantatra ny momba azy, fantatra ny tsy filaminan'ny tokantranony, dia zay zavatra hafa zay. Ary au contraire mandray anao an-tanandroa ny akama sy ny monde justice ary mety hanampy anao ara ao anatin'ny zavatra tsy filaminana amin'ny tokantranonao noho ny fanararotan'ny Ramatoa na fanararotan'ny Ndringarainy amin'ny resaka hoe lalàna sy ny fanambakana olona sy fampijaliana olona. Ka ny tany Voaimara dia zao ny zavatra mitranga. Andefasako vola ho aho ianareo avy amin'ny akama anaovanareo, non, avy amin'ny monde justice anaovanareo ny banderole sy ny karazany. Ina hoy nareo no navalin'zareo avany? Ny amin'ny fitsanganana ozy izy amin'ny fomba ofisialy ny monde justice avy aty dia aleo iandreketanay ray manontolo avy aty Voaimara fa aza mandefa vola ianao président fa ianao ary efa sahirana. Tena marina, tena sahirana tokoa ary tena sahirana satria tsy maharaka ny zavatra rehetra ary tsy voatery ho araka ihany koa asian'ny mpanohana ny zavatra rehetra. Tena sahirana antsika, tena marina zany. Satria ny olona raha mieritreritra hoe manohana inona mandeha izy dia eritreretiny hoe ino ny havita mandrakizay. Tena miala tsiny fa tsy izay le izy, mila zavatra continuité. Ka dia misaotra indrindra anareo Voaimara, antsika ny Sambava sy ny Antalahy izay hijoro aoriana, dia indrindra moa nareo Voaimara zany hoe tena misaotra tompoko, misaotra. Andriamanitra hitahanareo. Alefaso ny directa dia tonga dia publieo amin'ny rindrinareo. Ohatran'izay koa Tamatavy, taraiky loatra le publication amin'le fizarana an'le berceau sy le biberon ary le akanjon-jaza an'le zanako any Tamatavy dia tsy voaraiko le izy amin'izao fa saika mba fiera mihitsy andefa an'le izy eto amin'ity fandaharana ity
fa taraiky loatra le izy satria mataraiky azy dia miramina be ny réseau any Tamatavy fa tsy hoe faotiny mpiara-miasa akory. Ay avao ny volovolo anjary vahoaka. Tanteraka zany tompoko any Asambava. Tena manjary vahoaka ny volovolo. Tanteraka zany any Tamatavy satria raha olona 3, 4 no miresaka momba ny akama dia amin'izao fotoana izao raha nihetsika eritreretin'ny akama ho aseho aoriana kely ao Tamatavy dia tsy azonareo eritreretina ao maro ny akama fa noho ny geste barrière no mampatonga ny akama mbola ay avao volovolo lasa manjary vahoaka. Ka ho sebakaka ve ny akama sa ho sahona? Anjaran'ny rehetra ny mandinika satria ho avy koa ny fijoroan'ny akama, ny fisian'ny akama ao Antananarivo fa efa mampilaza antsika avy ao Antananarivo zany hoe Tamatavy ny lohany ary Tamatavy ny nanao azy voalohany, any Tamatavy ny foibe zany tsy tokony nisy antony elona antsika amin'izany fampandrosoana amin'ny faritra zany ny olona raha manao parti raha manao fikambanana dia ao Antananarivo efa ampy zay hoe Tananarivo ihany ny Madagasikara, Tamatavy koa mety ho Madagasikara aoriana kely rapitso. Saotra ny mpiara-mitolona ny amin'izany ary mpiara-mitolona mpiara-miasa ny amin'izany ary tsy afenina fa tena fier anareo merci général, merci ny Sodrabe iraisan'ny Tsimihety, merci amin'ireo akama tsy voatonoko teo, merci. Daholy. Bela sua fatsy misy masolo anao lamboka voapasy sakafo fatsy volany lamborary tegna tsenany sahira zaho ampiany fa tena ikavako azy mama sambany raha tiany tianao tsobiako ao miarafozake ao mikamahia soapaigna bela lafa ray mikarakara fa tena ikavako azy zala Vitaminela fa iurutana gode la fadi fomis quotidiani raya sominami matena la ya la matena java quasi mama vitamini la manita tena baita sahira tua nao milami awara fasibulani ngale pani la maruta kutukutani matena java quasi mama oh yeah
Mahita an'le anina zany le dala le sokatry be de ozy be vitamine be. Be vitamine ozy izy ary zay le resaka eo. Resaka momba ny hoe ahoana moa reto am'le coronavirus de olona takany ahoana ny tena vulnérable amin'io, olona takany ahoana ny fandehany zavatra tsy milamina amin'io coronavirus io ka tokony ho fantatry ny fitondram-panjakana zany sao de mety bingo. Zao aloha zany rehefa nahenao hoe nitohizan'ny fitondram-panjakana 15 andro ny fioboana. Ary rehefa naheno ihany koa ny déclaration ny RMDM par rapport amin'ny fioboana dia mahita zany hoe tsy mifankahazo mihitsy le resaka. Tena tsy mifankahazo le resaka satria ny zavatra mitranga dia azafady aloha fotrany somary maizimaizina tsika. Ny zavatra mitranga dia zao hoe fampisotona tady ny rotota. Ny fanjakana mijanona any amin'ny fiboana ny RMDM manitsiketika hoe sokafy ary misy hevitra reo anelanelana eo takan'ny Andramatoa Clémence hoe sokafy tsikelikely ny fioboana, ny fiverenana amin'ny fiainana andavanandro. Expérience aty andafy no lazaiko. Tsy zao ary izy mbola tsy foana fa miverina ny rongatra indray rehefa nosokafana tsikelikely ny fioboana. Zany hoe nampatonga ny limity nampiana nisy an'ny pozitiva tamin'ny resaka corona virus taty andafy dia ny fioboana. Inona zany no tokony ho solution any Madagasikara? Tena marina fa ny solution dia tsy misy ary tena tsy misy afa-tsy amin'ny alalan'ny fioboana na confinement. Malheureusement, ary eo ny fandraisako hevitra mitovy amin'ny RMDM Madagascar de nous hoe malgré les mesures de confinement que l'État met en place, aucune des mesures n'ont été respectées. Premièrement, respectées, non respectées par les tenants même du pouvoir, en passant par le premier responsable de la nation, lui-même le président de la République, viole la loi
qu'il a décrété pour le confinement. Donc, il n'a point lieu de respecter autant qu'il souhaite, autant qu'il veuille ce décret de confinement. Parce que ça va encore continuer pour 2 semaines, pour 15 jours. Si le président lui-même ne respecte pas la loi qu'il a décrétée, qu'il a signée, je me demande pourquoi le peuple, il en est aussi astreint, sinon contraint de respecter. Le peuple ne travaille pas, le peuple n'est pas subventionné, le peuple n'est pas aidé par rapport aux besoins pécuniaires ou pécuniaires quotidiens. Il est urgent, très urgent, que soit le peuple trouve les solutions, que soit les tenants de pouvoir trouvent les solutions radicales qui puissent très rapidement sortir le peuple dans ce marasme, dans cette catastrophe, dans cette situation, ça va donc. Tena mijaly le vahoaka, ka na fioboana io na tsy fioboana, tsy any amin'izany intsony ny solution satria ianao ary tsy mirespekte an'le zavatra apetraka ao. Ahoana ny vahoaka no forcenao anaraka an'le zavatra apetraka ao. Miala tsiny tompoko, miala tsiny. Afaka ny anaraka an'izany ny akama. Ny akama zany de mametraka hoe tsy fioboana na hoe fametrahana lalàna amin'ny confinement na déconfinement, tsy any izy. Resaka école fotsiny zany, débat, tsy manome solution zany, fa omeo ny solution na ho an'ny miteny hoe misokatra, sikafy, ny raharaha, fa ny économie na ny sosialy, fa ny problema dia tsy mety intsony izao zavatra mitrango zao. Zay le izy. Solution amen. Faza de variana retoko manao takany voalavo sy ny saka, ka tsy fantatra hoe iza ny saka ary iza ny voalavo. Averika any hoe devant cette catastrophe si profonde, tout le monde est responsable. Tout le monde est responsable, y compris ny akama. Ny akama efa nanome solution, fa nanome izy ary tsy nde mandeha na indroa. Ary anoratra mako zahay, andefanio ho any amin'ny filoham-pirenena zay, efa nanoratra ho an'le filoham-pirenena tompoko amin'ny compteny Telegram. Anky vare tsy mamaky izy, fa tamin'ny voalohany izy namaky. Satria hitany hoe hokendy izy amin'io. Mba ahafahako miteny aminareo, miteny amintsika malagasy hoe miasa saina amin'ny zavatra mitranga any Madagasikara ny akama. Ary zay no anisan'ny joronin'ny akama any Madagasikara. Action, acta non verbal izy le filaza zay. Action fa tsy palabra. Androany raha nijoro ny akama tonga de action nataony. Lasa izy nandeha niazakazaka, nanampy an'ity zaza mena vava, vao teraka, tsisy pia. Mbola ho avy koa ny eo Antananarivo, ary mbola itoy ny asa ataon'ny akama. Solution mena,
fa aza manao an'te tsy hoe vita ny communiqué iny pazina de page ty zavatra zay nandanina fivoriana nandritry ny herinandro solution mena ohatran'izay koa ny fanjakana anao déclaration ny fanjakana efa mivakina ny déclaration ny fanjakana confinement tsisy résolution samy tsy alehany zany e efa nanome zahay toko ary mbola averiko eto indray ihany mangatafy raha miasa amin'ny fiangonana na fiangonana katolika io na fiangonana protestant io na fiangonana zandrina io na amin'ny silamo io na amin'ny adventiste io na amin'ny ireto évangéliste io na amin'ny pentecôtiste io zay tsy voatiniko mialatsiny tompoko na amin'ny vaony oloko io mre manana olona dolo rao tazomy ny vahoaka hijanona any an-trano misy toerana anankiray angalany ny religiosy na mpiandry ny vola na ny zavatra tokony ho zarain'ny olona de zaraina par secteur par fiangonana karaha ohatra fiangonana silamo takany eny Antaninarenina zao misy eny mosquée de afaka mizara izy ho an'ny eny Ambatonakanga miaraka amin'ny fiangonana FJKM miaraka amin'ny Salahao ny eny Faravohatra zao de ny katolika sy ny protestant eny maro de miaraka amin'ny Salahao le fanjakana zany dingere misy velléité amina resaka détournement io matoa tsy zaraina amin'ny hafa ny fizarana azy ary tsy te anaraka ny teniny Nga Fleury satria tsy te ho diso ary tsy te hoe ho lasa Nga Fleury Rakotomalala no lasa ho populaire raha anaraka ny heviny hoe iny manjary skoto mizara vary iny manjary ny religiosy no manatitra ny vola isaky ny tokantrano dia ialany Nga Andry Rajoelina izay hevitra zay hosaratanay zany tompoko de alefanay any aminao fa sao de anao miala-pa hoe tsy heninao eto amin'ity fandaharan'ity izy na de fantatray raha hoe miaina anao tsy mamenatra zany Andriamatoa Andry Rajoelina ny hevitra tsara raiso ny hevitra ratsy ario ohatran'izany koa ny akamo ny olona tsara raisiny indrindrindrindra ireny olona mialatsiny amin'ny fadisondrany hoe mialatsiny le tompoko diso zay ny fidanio nampifidy any mapara io misy any mapara mamonjy ny rejoindre ny kahan'ny akamo amizao e zany mahatonga anay masa mandefa n'ireny Iran Jerry Marcos reny tsy matahotra ny vavan'ny tim zay de toute manière ny tim efa mevitsy misy profo zay mahatonga teny an'izany tsy matahotra an'izany zay tsy matahotra ny kritika amin'ny olona zay hoe satria nanohana ny Andry Rajoelina Jerry Marcos de mandefa andreny zay tsy midina am'izany zay on n'est pas là pour contrer pour se mettre en bagarre contre tout le monde raisinay ny olona zay mety sy mifanaraka aminay azavo zay resaka zay ka rehefa tsy mifanaraka aminay noho n'izay valeur zay dia afaka misaka izy miataka moramora mba tsy isin'ny olana azafady tompoko tonga io ny sary amin'ny fizarana ny materiel zay nizaraina tany amin'ny tany Tamatavy bon ka izay le izy mialatsiny kely aloha vetivety fotsiny andefa hira vetivety de miverina aminareo satria tonga io le sary azafady tompoko Asabala mizao, vomatazana no, si te alala mizao, fai te anaraka no, fai te anaraka no. Asabala mizao, rehefa mahita no, manaraka mizao, fai te anaraka no, te anaraka no. Kuadin kwastuni etambuni tan fani masakanduni wewanila no ya yewanila no ya Katsila inside sayane magmatyan fani zabachi life to yewanila no chan yewanila no chan wa
Layers close up and the seat for my journey. Mitunda irma kulana misane. Katiga de tamana, katsini anano, fete anana kana. Veru mamante, mamenu maine di kamasnarte. Katuna de taja, katuna china naja, fete anana kana. Cause when I tell you how it is to me, Fabana itana desna me. Fatina la sebala, that it's the alaya. Madonna Tazana, Minasandale, Asabala Mito, Roma Tazana, Tiana Mito, Fatia Maracana, Fatia Maracana. Yes, I tell me so. Take for my don't know. When I do me so. But dear American mom. Dear American mom. To a deep grass cooney, a tanguni tan. Finding myself tanguni, where one day I know young. You one day I know young. Consider inside, say I'm not much young. Funny's all that you like, and you and you don't know what's wrong. You and you don't know what's wrong. Come off now, shine me lights ever busy. The tea that is a mano, the tea that I know, the tea I come on. Let's go on no money, if I can't pay it. Say my bitch on money for good in the two at the time I can, cut down a teen on my gun, but then I come on. Cause when I see blowing us on me, for the night I know it's mine on me. Oh no, it's the end. Drop on my glass and I know it doesn't matter me. That's another return. For my glass and I know it's the end. But the another come on. But the another come on. That's a terrible job. If I'm not alone, when I do this job, but the another come on. The another come on. Finding us I can do me, I need a no you are need a no catching my inside, say I'm not much young. Fun is not what you like, and you are need a no you are need a no Mahafinaritra ery zany io zany. Bon. Tizatrika ny famelabelaro ny amin'ny hoe personne vulnérable fioboana anaty fioboana. Solution mena ho fa tsy ny palabra satria na ny avy any amin'ny fitondram-panjakana na amin'ny avy aty amintsika mpanohatra dia tsy misy solution. Efa nomeko zay ny aminay ny antsika avy amintsika ty amin'ny akama sy ny lafiny rehetra amin'ny dinidinika sy ny hoe tiany solution tokony raisin'nareo fanjakana. Na ioboka na tsy ioboka dia apetrahany fiaraha-miasa amin'ny fiangonana. Aza menatra ho hoe hevitry Fleury-Rakotomalaly zay dia mamenatra amin'ny manao azy. Ampiasao ihany koa ny encadrement satria mila raha ohatra hoe religiozy hitondra volabe zany mety hanahirana ihany koa nitondrany an'izany fa tsara ampiasaina ny tafika ny miaramila sy ny polisy
anara-maso zany. Mora ihany koa ny mametraka an'izany any amin'ny faritra satria any amin'ny faritra any amin'ny tsisy fanjakana any dia matetika ny fiangonana no présent. Dikany tena ilain'ny fitondram-panjakana raha misy kosa Madagasikara zao ka hoe tena malagasy ray manontolo no ampiana amin'ity fiboahany ity na hoe imesura raisin'ny fitondram-panjakana io. Tsy adevitra amin'io hoe mety io na tsy mety fa apetrao zay solution zay ry mpitondram-panjakana. Tsy sarotra amin'ny former an'ireo religieux ireo raha manana formateur nareo na vulgarisateur, tsy vulgarisateur moa fa formateur, de atao isaky ny faritra zany rapida be ny fomba fiaraha-miasa avy eo. Ary amin'izay fotoan'izay tsy hisy Madagasikara adino satria raha somary maka tsy azo zaraina telopolo ka hoe il peut être partout Antananarivo na hoe ny gouverneur amin'ny faritra, gouverneur amin'ny Tamatave ohatra, il peut être partout. Ery mamo eny efa nanambady iny tokantrano ny mamay azy zao. Dikan'izay aza misalasala miantso ny FFKM élargie. Mety efa fotoanany koa ngambo zao misy n'izany hoe firaisan'ny finoana rehetra eto Madagasikara. Fa maninona ny any Maurice? Maro ny finoana ao Maurice. Hatrany amin'ny finoana sampy. Fa maninona ny Mauricianina mahay mifampiresaka. Fa maninona ny malagasy tsy ao anatin'ny sehatry ny finoana tsy mahay mifampiresaka. De izao ny zavatra azavaiko aminao Andriamatoa Rajelina. Parenthèse manko iny lavalava iny. Zao rehefa maty manko dia lazaina hoe matin'ny hypertension na hoe matin'ny diabeta. Na hoe narary vavony le olona dia narary be le vavony dia maty izy. Zao ry malagasy tokony ho fantatrao. Ny coronavirus dia mampiazakazaka ny fitombon'ny aretina izay efa nananao ao anatin'ny vatanao. Averiko. Ny coronavirus ndray iny ty zavatra tapaka ny émission antsika. Ny coronavirus dia mampideveloppe aingana rapide be mihitsy ny fitombon'ny aretina izay efa nananao ao anatin'ny vatanao. Ka raha ohatra ianao zany androany ianao misy diabeta, androany ianao misy cancer, androany ianao misy hypertension, misy tension zany, dia lazaiko aminao fa rapide be ny fiazakazahan'ireo, ny cancer ho tonga métastase, ny diabeta ho tonga hatrany amin'ny mila insuline, ny kohaka lasa hatrany amin'ny tuberculose, ny tension miaka-midina ohatran'ny verana whisky sy trondran-dromelona. Dia milaza aminao aho zany hoe mialatriny fa tapaka le izy tokoa mialatriny laza aminao aho hoe ny olona misy an'ireo aretina ireo dia vulnérable. Indrindra efa mahazoazo taona. Vulnérable ny olona misy diabeta, vulnérable ny olona misy tension, vulnérable ny olona misy albumine, ary vulnérable ny olona misy gouty. Mba tsy isin'ny olana re Andriamatoa Rajelina. Tena miteny anao conseil no meko anao. Fa tady io fa politika no ataonao. Tsy maintsy misy olona izay ratsy any ambadimbadika any ary heritreritra zavatra machiavélique
tadio fa raha tsiraona am'izany efa tsy any aminao intsony zany. Efa any ambadika zany tokoa. Any ambadika zany. Ary ny fantsy atorako zany, tsy ampozinao fa tonga dia manakapoka anao. Ahoana mihitsy moa ny raha tsiraonana aminao nefa tsisy olona iray ao anaty gouvernement? Ahoana mihitsy moa ny raha tsiraonana aminao nefa ny reconnaissance avy aminao ary tsisy aminy? Fa tsy raha niteniteny foana izy hoe Miona resy Ravalomanana tamin'izany andro fa mandainga ianao dia sazianao izy tsy asianao olona anaty gouvernement. Dia anaiky lembenana fotsiny amin'izao raha tsiraonana, tsy ampozinao. Ny fantsy mety hitotona avy any amin'ny raha tsiraonana ny valifaty. Zao teneniko anao. Ngaroli dia mamaly an'ireo aretina teneniko ireo. Misy aminy daholo hypertension surtout. Olona efa tsy salama iny ary azo adino fa Ngaroli efa 90 taona mahery vulnérable izy. Raha sanatria misy manjoa an'i Roly ao am-pigadranao, mety hanana hevitra ianao alefany amin'ny hôpitaly, atao arahamaso, dia izaho miteny aminao fa sahirana. Ho sahirana ianao. Un APD zany, non assistance à une personne en danger. Ary d'autant plus androany aho miteny aminao officiel. Officiel miteny aminao fa amin'ny fomba officialy miteny anao hoe marary Roly. Olona marary iny gadrainao iny. Tsy eo raha misotra gel manao bogosy foana izy isan'andro, izay manko Roly, izy tsy maintsy manimanitra, izy tsy maintsy bogosy. Ary Roly tsy fantatrao mihitsy fa 65 ans mahery. On dirait un jeune homme de 57 ans. Non, même 40 ans. Raha tsy izy miresaka tamiko tsy fantatro hoe ve bainy mity efa lehibe. Tiako tenenina aminao ary zaraiko aminao zany Andriamatoa Andry. Ao anatin'ny kategorian'ny olona vulnérable Roly. Tadio zay. Raha sanatria ka maninona inona odabe an'olona iny, dia izaho tena miteny aminao fa mipoaka voalohany indrindra Maivan-tanàna. Poaka voalohany indrindra Maivan-tanàna ary tsy anaiky ny olona. Y compris ny vady aman-janany. Sady zao ry zany re. Mandeha toro anie mankanay tamin'ny mora. Tena mandeha toro. Ka rehefa tonga izay fotoana izay, aza mieritreritra hoe Fleury miaro anao. Izany koa zany. Berija koa zany misy hémorragie. Salut Bronman, tu vas bien? Je compte sur toi pour le 12 septembre. Hein? Amène ta petite famille. Le 12 septembre. Tu peux me téléphoner pour le reste? Frédéric Broniman, navita zavatra zany tamin'ny commune urbaine Antananarivo. Manambady malagasy zany tompoko. Zay ny teneniko anao hoe tandremo Andriamatoa Andry Rajoelina ny adala ihany no anariny satria ianao tsy endry. Raha endry ianao dia tsy nanariny. Diso mihitsy manko no abola amin'ny malagasy iny hoe ny endry ihany no anariny, non, ny adala no anariny. Zany hono zany Berija koa misy hémorragie. Mila tsaboina aingana ihany koa. Tsy hitako izay hamoronanao fahavalo amin'ity gadra politikanao ity. Posenao foana ilay malagasy ho tezitra aminao. Fa miteny aminao aho hoe hajanony ny fiainonao an'ny Ravatomanga. Fa izaho miteny anao vao mitsombadika kely eo dia Ravatomanga ny fahavalonao voalohany. Tena miteny anao an'izany. Tsy mamenatra ny Ravatomanga miteny hoe manohana fitondrana anankiray izay mijoro eo izy. Dia ho hitanao ny anjoanao amin'izay fotoana izay. Hitanao ny anjoanao amin'izay fotoana izay. Eo anao vao tonga saina hoe tena marina ny tenin'ny tonton Fleury. Vulnérable, anisan'ny vulnérable Andriamatoa Roly.
faut libérer Rolly. Il faut le libérer dans le meilleur délai. Autant que les rides et le reste. Ary rambola. Zany reny aloha tsy mahafantatra hoe marary na tsy marary rambola. Zaho hoa tena miteny anao andro rajelona. Mafy tena mafy no nataony rambola anahy. Mafy. Fa zaho mahavita mamela alcool. Ny rambola no nahatonga ny volako tsy tafavoaka tao amin'ny finansa. Ka mampatonga anahy sahirana ohatran'izao. Sahirana anie zaho, tena sahirana anie zaho. Tena tsy afeniko zany. Mafy zany. Mafy zany, tena mafy nataony rambola anahy. Fa zaho tsy maneno jery zany. Tsy rariny kosa raha ohatra samy mpangalatra, samy mpanodina nareo. Dia mifanagadragatra ohatran'io. Tsisy izay tsy malala fa samy mpanodina nareo e. Foana le bandy ny gadrainy ohatr'izany. Misy samy tsy malala fa samy tsy nanara-dalàna na zany Rolly zany ary. Tamin'izy ministre ny communication. Fa zaho tandremo zaho tena miteny zany. La roue tourne. Ary amin'izao fotoan'izao fa mivoatra ny lalàna international. Tonga amin'ny fotoana amin'izany sao mitetrateta mitsoaka. Dia eritseritra hoe vita moramora aty. Azafady tompoko, efa mivoatra ny lalàna international amin'izao fotoan'izao. Nakany. Bon, momba diantsika tany Lyon, misy valiny positif ilay izy amin'izao fotoan'izao. Makany. Zay ihany no azoko lazaina. Fa midira anao akama. Raha te hafantatra ny tena fotony. Midira anao akama. Tizantsika aveo fa andao andefa hira iray indray aloha. Mialahady manko dia tsy maintsy atao kolikoly ilay ihany fa hitanareo ihany. Afaka mametraka fanontaniana nareo amin'izay zavatra rehetra tianareo anontaniana tompoko. Ndao ary. Tsara no mampatsiahy antsika fa zany hery zany dia tena mampatsiaro zavatra maro mihitsy antara samy akama tamin'izany andro. Ka raha tena akamako ianao dia mahatsiaro an'izany hery zany hoe tamin'ny fotoana ahoana no nandehanana sy ninona n'izany hery zany fa tena akama enga be zany. Ary tsika hoa ovay le langazintsika hoe namana. Aza mifampiantso namana zany fa mapary zany. Hitanao tsara fa ireo mpinamanao mapary ireo ifamadiky ireo. Ny zavatra efa henontsika zao dia mifangalangala-bady ry zalahy. Ny zanak'anina sipanianina, ny sipanianina lasa sipanianina, ny vadinianina kaitsaingohanianina. Izany ny namana tompoko. Ny akama tsy manao an'izany. Hainao an'izany tsika amin'izao. Ay ty zanak'anina tika sipanianina. Hoe, aloha tsy hanohy maromaro.
mara kwa minono. I know, mara kanitana. I'm watching now, sexy I don't wanna wafa. If I know that you're phone, then you telephone. I know where. If I know that you're phone, then you telephone. I know where. Tita mara kwa minono. No funny night, Tita mara kwa minono. No funny night, Tita mara kwa minono. No funny night, Tita mara kwa minono. No funny night. Man, I'm a swine. God is so good. Money, na was a what my baby got them alone. Saro na dazu, my flama azu. And I just get those man I'm low. The Maracano, the Anangena, Tira Ato, this on me page. Yang Maracano, the Anangena, Tira Ato, this on me page. Oh, my sound, oh, my nose, oh, my sound, that's it to my name. Oh, my sound, oh, my nose, oh, my sound. Sibaini patuputanale, bisitu puntifa zataba zabana. Sibaini patuputanale. I'm not tired, easy tamam. Ahafahanareo manomana amin'ny fanontanianareo tonga dia andefa hira anankiray dia verina aminareo avy eo. Ike kufani sare adalaza zafetatra loatra za tinavali naparani konoza nadi tikimiakuza manano zafari mabibi milele mitamnoza manani kompamete mbamba mela zafari ekono imara zengaza konora rufesa nasa Tapa kwa mitali, zengaza konora Maria nasa Wafaita no fama tapatis, asala tensa fafokumara Matuza milifiti, zoma nilo zantademayaka Tukamnomba baby, saulu mbele maetis Maneta basula makaya Minoza fatineti nato Omekya nona ngilikilikiza Nagabe noza amba mela talanga zebita nata yala teno nisinaisha Tini tini no fatini mafuma Chafona magia noza Tini masake mama Lisa fetata Duma juni sunu tika pita
Akory, ao. Mahampy zao karakoranao zandrinakay. Za ty zalahy boaka tanà Borizany. D'accord. Fa za ndraiky babanakay père adoptifako Sakalava. Sojaben'ny Sakalava Amboeny ny babanakay. Zay, salama anao mahampy zao. Mana devoir ve mifanjakana amin'ny fampidinan'ny teratany malagasy. Zao an. Zao zavatra tena mijaly malagasy tavela mivelany. Zao le izy an. Mamaly anareo ary manakasina Ajasoa sy ry Aja Rajaonary. I Andry Rajoelina dia taka miresaka miganagana, miresaka amin'ny Andry Rajoelina. Hitanareo le rano alatsaka an-damosiny ganagana, ohatran'ireny miresaka aminy. Fa ny azy raha tsy misy fatin'olona sy zavatra hoe ino misy loza mitranga, tsy conscient amin'le zavatra ataony mihitsy Andriamatoa Andry Rajoelina. Maro ny malagasy bloqué aty ivelany. Maro ihany koa ny malagasy bloqué ao anatin'ny Madagasikara ao. Ohatra hoe tokony hody any Tiliara, bloqué ao Tamatavy. Oui, bloqué ao Tamatavy. Andry Rajoelina misy bloqué any Italie any. Andry Rajoelina misy bloqué any Allemagne any. Ny ambasady ny fitondram-panjakana amin'ireo toeran'ireo vonona nampy amin'ny frais hodin'ireo olon'ireo. Zany hoe tsy miapaka ny malagasy. Misy fifotsiny ny teny Andry Rajoelina amin'izao andro zao zany ny vol avy any Allemagne, avy any Turquie, avy any Inde, misokatra kely dia miditra mise en quarantaine ireo olon'ireo. Zany vera nga dia tsy vitan'ny Andry Rajoelina manapa-kevitra amin'izany. Manahirana zany an. Jereo ireo olona bloqué any an-dafo eo. Raha izay. Vaovao farany dia hoe lasa any France Madame Mialy Rajoelina marina vetiko. Tsy fantako zany an. Tsy fantako ny famarinana zany. Ity hoe salama manamboninahitra zandary miaramila vokisana voa dia miaro anazy dia marina zany. Mahazo indemnité spéciale ho an'ny zandarina. Tsy mitovy amin'ny dokotera sy ny infirmiera koa hoe misy indemnité de risque sy ny karazany. Ny zandarma satria ny zandarma no tena miaro any Andry Rajoelina amin'izao fotoan'izao, misy mahazatra any amin'ny 75 000 ny vatana zandarma amintsika miteny zao isan'andro. Ahoana mikasika ny RMDM, tsisy zavatra tenenina ny amin'ny RMDM
izy no afaka mamaly an'izany tsy manana zavatra valy amin'izany fa izy faly miaraka aminareo indray arabaina ary sandeha. Izy efa namoaka n'iny communiqué iny no comment iny amiko. Za moa niandry tanteraka hoe avory olona tokoa ve zareo ny disoto sa ahoana, zay hitako hoe hypothétique ihany raha ny RMDM manao izany. Tena mijaly malagasy efa mivaliako io tsy manana devoir ve ny fanjakana, tena manana devoir mihitsy ny fanjakana Alain José mampody ny malagasy any amin'ny toerana izay misy azy. Ny fitondram-panjakana rehetra teto ambonin'ny tany dia nanao an'izany daholo. Nampody ny ressortissants-ny aux frais même de l'État. Fa ny antsika ohatra zao ny tavelany amin'ny MSC dia ny MSC mihitsy ny vonona hiatoka ampody an'ireo malagasy ireo. Inona ny zavatra mitranga? Bloquer le malagasy satria le fitondram-panjakana malagasy tsy mahatsapa ny didiny. Tena tsy mahatsapa ny didiny mihitsy ary tsy fantan'izany. Nipetraka Arolo avaiza aty Ambilobe zaho. Ampamangy amin'ity tisao zeny, izy koa anao boaka amin'ny Ambilobe zeny. Asy resaka nahoana ny mbola tsy mitaky ny code électoral. Ny code électoral zany ry Mario J Rakotondrina dia zao. Amin'ny olona maro dia efa miongana io fitondram-panjakana io amin'izay fotoan'izay vao hiresaka an'izany code électoral izany. Zay ny concept ny hevitry ny rehetrarehetra aloha hoe tsisy antony tokony hikoropahana amin'izany fa amin'ny rehetra ny itovizan'ny rehetra efa miongana izany Andry Rajoelina izany. Salama Monsieur Fleury, raha ny fahitako amin'izao fizotran'ny raharaha ao Madagasikara zao dia ho sarotra ny ialan'ny Andry Rajoelina eo amin'ny toerany manjaka be izy ary karazan'ny ampira kely. Ve mi-contredire an'izay teniko izany, afaka asianao analyse kely mi-contredire an'izany teniko izany, tena marina izany. Sarotra ny analan'ny Andry Rajoelina satria ny antony dia tsotra fotsiny. Misy amin'ireo milaza fa mpanohitra ananan'ny Andry Rajoelina dossier ary ananan'ny Andry Rajoelina film mihitsy ary voatazon'ny Andry Rajoelina amin'ny patalohany. Ny andro moa tsika hoe inona ny tena fihaonana tamin'ny volana septambra izany, arak'ilay teneniko iny. Ny zavatra tsy fantatry ny maro izany dia zao. Izany filoham-pirenena izany indrindrindrindra hoe mankany amin'ny palehany ianao dia équipé izy amina enregistrement amin'izay resaka atao ao ary afaka koa izy mifilme anao dia manière discrète. Ka izay zavatra izay no manakana ny fihetsika ao rehetrarehetra amin'izay zavatra tokony ataonao satria tsy maintsy misy zavatra nieritreretina hoe hifampitokisana tao kanjy nivadihany Andry Rajoelina. Tsy gaga raha ohatra hoe tsy mankany amin'ny action ny zavatra ataon'ny RMDM. Tsy gaga raha nahitany hoe une semaine alohan'ny nivoahan'ny action an'ny RMDM dia mivoaka ny zavatra rehetra momba ny Rahavalomanana, izay karazana menace raha mbola mitohy eo ianao dia avoakanay mbola plus noho izao. Tsika mila mahay mamaky à travers les lignes, misy dikan'ireny. Tsy ny RMDM zany ny olana fa ny Rahavalomanana ao anatin'ny RMDM ny olana ary tena sakana lehibe andanana amin'ny tolona sy ny hoe action izay mety atao zany. Tena sakana lehibe zany fa mino maromaro nareo. Tadidio ny Rahavalomanana tany amin'ny taona 2000 hoe tsy matahotra fa alefa izay hitranga. Izay toetra izay tokony avoaka ny Rahavalomanana amin'izao fotoana izao ary izay no andrasana aminy. Misy ve zay? Tsy misy. Sarotra ho an'ny Andry Rajoelina ny anagadra an'izany atao hoe filoham-pirenena taloha. Sarotra izany. Indrindrindrindra mitolona ho an'ny famarinana izy ary mitolona ho an'ny vahoaka malagasy. Fa ny fanontaniana adinontsika dia manontany hoe inona marina ny zavatra nitranga tamin'ny septambra ary inona mahatonga ny Andry Rajoelina mizesta ary milaza fa tsy matahotra ny opposition. Tankatsika malagasy zany tsy tonga saina hoe tsy hany ny lalana dia aza mieritreritra ny hoe
tafalatsika eo ratsely. Tsy maintsy misy lalana mitsangana aingana sy rapida anankiray eo ahafahantsika tonavana am'izany zavatra ary ary le izy tonga dia tsisy de mi-mesure zavatra atao am'izany. Ndasy hoe mafy lavitra noho ny nataony Ravalomanana maika moa fa ny Andratsiraka fantaniko ary afaka asianao analyse kely ve mi-contredire an'izany teniko izany misaotra tompoko. Ie, tena mafy lavitra noho ny nataony Ravalomanana sy ny colonisation mihitsy ny zavatra ataony Andry Rajoelina, tena mafy lavitra, marina zany. Marina mihitsy za tany karakara ny ambasady, marina zany. Bon, mahatratra 6 millions par personne ny trosa alohan'ny malagasy amin'ny communauté internationale na communauté des bailleurs. Tsy mbola nanao calcul fa matoka io calcul anao io namana Andry Miaramanana. Zao zavatra lazaiko anao. Ny vola tokony hiditra aminao malagasy no miditra any am-paosin'ny dollars eo. Zay mahatonga anahy miteny hoe ianao mitrosa 6 millions fa tsy miditra any am-paosinao le 6 millions fa any amin'ny lalakafa lasa lalapoza. Marina mihitsy anie le tenin'ny Giriva hoe lalapoza e. Lasa lalapoza le izy ary tena marina zany any am-paosin'ny foza le 6 millions fa na 500 000 raha tsy ny malagasy ray manontolo no mahazo azy. Le malagasy efa nivaliky ny aniny. Bonjour, tsira ihany ve ny tanjonareo sy ry Fanirisoa analan-Rajoelina ka miaraka aminy ve ianao, merci. Madame Evelyne Leclerc, feky angambany izy zany toy ny fanontaniany tony piloté tony tsy mampaninona mamaly azy. Zao le izy alors azava tsy mitovy hevitra amin'ny RMDM ny akama. Ny hevitry ny akama dia lasa lavitra kokoa noho ny an'ny RMDM. Satria ny akama dia manala ny atao hoe frein. C'est tout ce qui sert de frein par rapport au développement de Madagascar s'érige en ennemi des akama. Zany hoe raha ohatra anao zany takan'ireny Ravalomanana ireny zay fantatra fa ny industria no atao irobaroba voalohany indrindra ary efa fantatra ihany koa hoe inona ny toetra ahoana zany toetran'ny Ravalomanana zany dia ny akama tsy miadimety rahan'izany. Par contre ny RMDM mbola ao anatin'izany. Zay mahatonga an'izy hoe une partie ny asan'ny akama no ataon'ny RMDM zany hoe hanala ny Andry Rajoelina. Ary zay mahatonga ny hoe kanefa ny une partie amin'ny zavatra ataon'ny akama dia tsy mety amin'ny RMDM. Zany hoe ny RMDM zany no tsy mety hiaraka amin'ny akama fa tsy hoe ny akama no tsy miaraka amin'ny RMDM. Ka ny akama tsy manana olana amina personne ary tsy manana olana amina parti koa satria fantatry ny akama fa rehefa tonga le fotoana hoe hifanojo ny lalana dia anatona azy daholo ireo rehetra rehetra ireo satria any amin'ny farany nous finirons par avoir raison. Ça on le sait, on en est déjà convaincu. Nous finirons par avoir raison. Ka raha ohatra hoe andany andro asa ray tokony vita une bonne fois pour toutes ny fanadiovana tsy andeha andany andro mihitsy ny akama ka andeha anaiky ny hoe ahongana aloha Andry Rajoelina dia zay vao hanongana ny Ravalomanana resa-jazy zany. Raha olona ray no manendrika bitro roa dia tsy tafa. Or ny akama tsy ray, tsy fleury irery no akama fa olona maromaro. Zay manko le apetraka ao anatin'le cause hoe aza manendrika bitro roa hoe raha olona ray. Ny akama tsy vitsy azafady ohatran'ny hoe manompo an'ny akama raha miteny an'izany satria ny akama maromaro. Maro ny akama ary tena maro. Tena tsy afeniny zany ka raha miteny ianao aza manendrika bitro roa ohatran'ny manompo an'ny akama ianao amin'izany. Ka manontany ianao hoe miaraka amin'ny RMDM diaspora ve sa tsia? Tsy miaraka izahay fa mifameno. Misy asa ataonay ry zareo manao azy entre autres hoe manongana Andravalo
misy asa ataonay koa nefa ny izay tsy ataony no ny antony maro samihafa dia ny tsy fanekena ny fisindra valimanana sy ny hoe iverenany ravalimanana hitondra ny fireneny zany tena contran'izany ny akamo. Tena contran'izany ny akamo. Ka eo no tsy mifanojo ny lalana fa any amin'ny farany io minoa marimarina nareo fa mifanojo io. Zao koa ny miaraka amin'ny akama koa ny enjany manahirana satria misy critère maromaro miaraka amin'ny akamo, critère de moralité, critère d'engagement, critère de patriotisme, critère de maromaro tsy sarotra miaraka amin'ny akama tena tsy afeniko zany satria ny akama ny eritreritiny dia olona madio sy olona manana toetra madio. Ka raha ohatra ianao manana toetra somary tsy mendrika tsy afaka miaraka amin'ny akama ianao zany. Ho antsika izay mbola hiditra zany ka haniry hiditra ao anatin'izany dia tsy maintsy ianao ihany manao ny évaluer ny toetranao hoe za ty ve mendrika mba ho imazony zany akamo zany sa tsy mendrika, za ty ve manana anjara biriky entina ao anatin'ny akama hanampiana ny firenena dia apetrao aloha zay fanontaniana zay, inona le background-nao, inona le parcours politique anao, inona le parcours social anao, inona le parcours de moralité anao, inona le le zavatra mba tsy ho eta-mavesatra ho an'ny akamo ianao. Satria manahirana ihany zany hoe mivoaka deja Fleury fanaovana mpamoaka rehetrarehetra eraky ny sehatra ity manahirana any Fleury rehefa toléreny alao azavo zay resaka zay satria tsy fantatra marina na marina reny na diso ireny zavatra mivoaka ireny fa de toléreny izy satria izy ny fondateurany izy fa ankoatran'izay kosa aloha mialatsiny tsy hoe miarakarakony eo de hoe mifamenomeny chiffre eo. Tsy ny chiffre na ny quantité ny probleman'ny akamo fa ny qualité sy ny engagement. Zay aloha zay apetraka tsara mihitsy satria raha mieritreritra hiditra akamo zany ianao possible ianao tapitapikany any aorinany mety hitondra firenena. Mety hitondra firenena ianao kanefa raha nala baraka an'ilay akamo mialatsiny tompoko fa tsy aty ny lakozia anao, tsy aty ny tokony andananao. Ilay le iry bon any amin'ny farany indray misy fanontaniana hafa. Misaotra betsaka fa tena mazava ny position-ny akamo. Merci Evelyne Leclerc, zay le izy. Ianao raha misy tokony hitotona aty Madagasikara dia miseho vaoaka manabary ny zavatra lazainao rehetra zany fa tsy naonana contre tout le monde eo fotsiny sinon vous n'êtes qu'un lâche sa miaro tena. Marcel Razahiermanana déjà quand vous parlez de lâcheté c'est la première personne qui est concernée c'est vous. Satria inona ny antony? Aseolo hitan'ny olona ny tarehinao hoe iza ianao Marcel Razahiermanana. Et de deux, aza miafina ao ambadikina compte fake. Raha izay. Faharoa, raha ohatra ianao hanao tolona, hanao asa takan'ity asa ataoko ity, de stratégie aingana indrindra sy ny zavatra tokony atao de ny fiarovan-tena. Satria ny zavatra ho teneniko de tsy apako nefa makarary anareo mapara e. Tsy apako nefa makarary anareo kategoria ohatra ny Razahiermanana tony e. Ka tsisy antony mihitsy tokony hodiko an'i Madagasikara raha ohatra si on veut mettre en péril l'entreprise que moi je fais actuellement. Et donc c'est d'une nullité sans pareil de parler autant. Allez, au revoir, Madame Marcel. Mario, raha azoko tsara moa izany dia voatana amin'ny santazy ny mpanohatra ka mangina. Raha tafahongana amin'ilay hoe mingapotsiny izany io dia noho ny olon-tsotra ihany fa tsy maizana izy. Quelle légitimité aura donc le futur gouvernement transitoire qui s'en suivra? Pour l'instant, sauf les politiciens actuels qui parlent de gouvernement transitoire. Pour nous, de notre côté, à CAM, on suit la Constitution. La Constitution nous dicte que, dès l'instant défaillant, un empêchement na inona ilay filoham-pirenena dia ny filoha ansiana no mitondra.
Ka raha misy gouvernement transitoire amin'izay fotoan'izay dia tsy maintsy gouvernement entin'ny société civile na ohatra olona tsy eritreritra hametraka filoham-pirenena ao aoriana ao. Fa tsy andeha hiady toerana indray ireto mpanao politika izay indrindra ny mahatonga an'izy ny vahoaka no hanatotona ny fitondrana ary tsy eritreritra izy hoe hametraka ny zatsy na zaroa. Leo an'io fitondrana io izy dia ho avy izy hanatotona azy. Dia hiantso olona ny vahoaka amin'izay fotoan'izay hoe ity olona ity no tediavinay na izao no tediavinay. Dia amin'izay fotoan'izay eo tsika mahita izy ozy ny filaza azy araky ny fiteniny izahay avy any varatra hoe eo tsika mahita izy. Salama izahay izao tanora efa fantatray fa hanimba ny firenena i Andry Rajoelina. Afaka asiana analizy ve ny resaka université satria noho ny tsy fahaizan'ny mpitondra dia simba ny tanora. Zao ty zany tena zavatra zaveko anareo ty efa ela ny te hanazavana ity fa adiniko foana. Inona nahatonga an'izao zavatra zao hoe midondrona no lasa mitondra ny firenena tao anatin'ny 20 taona nanomboka hatrany amin'ny 2002. Ty zavatra napetraky ny Européana ity dia tena zavatra tena dangereux ary tena efficace ilay izy satria tonga teo amin'izay zavatra zay ny zavatra mitranga amin'izao fotoan'izao. Ianao zany raha ho aty andafy na ho any États-Unis dia voalohany indrindra na ianao mandeha mission officielle dika zany vous êtes quelqu'un d'important professionnellement, soit haut fonctionnaire, soit ianao haut décideur amina business. Vitsy ny olona afaka mankaty andafy ka tsy manana référence soit par la formation, par leur parcours, soit par des moyens financiers. Dia matetika ny olona intellectuellement haut formé ny lasa ty ary rehefa lasa ty dia matetika tsy miveriny ireny olona ireny. Fantatry ny vazaha zay, fantatry ny Amerikana zay, fantatry ny Frantsay zay, fantatry ny Allemand zay. Dia critère voalohany mihitsy ao anatin'ny fivoahana amin'ny firenena na ny Afrika na Madagasikara dia ny ato aloha coco dia moyen. Ka raha vao tsy coco ianao tsy tafavoaka. Lasa daholo zany mivoaka amin'ilay firenena malagasy sy ny firenena afrikana ny intellectuel. Satria inona ny antony? Le intellectuel amin'ilay valorisation amin'ny akihany dia tena zéro any amin'ny firenena takan'ny Madagasikara. Moramora ve zany hoe bandy BEPC takan'ny Ravalomanana, takan'ny Andry Rajoelina mibaika anao hoe ela nefa ianao docteur en médecine. Moramora ve zany hoe olona master takan'ny Lalatina no mibaika professeur bac plus 15 plus 16 manana agrégation. Master zany na ny zana 27 ans raha manana an'izany. Ty andafy aty 22 ans dia efa manana master, 25 ans manana master anankiroa. Zany hoe niveau an'ireo ministra antsika ireo any. Mibaiko olona manana bac plus 10 plus 15. Non, plus 10 kosa aloha fa 10 plus 15 ka satria professeur izy agrégé. Adalàn'nga professeur Arandrieva ve manginy satria nandrana no miresaka aminy zavatra hoteneniny eo tsy azo niretsy akory. Adalàn'nga Hery Rajonary mampianana mangina lasa izy mandeha mampianatra. Valiny amin'ny eo misy mpitondra ao Madagasikara ao rehefa tsy mahita solution izy. Misy mpitondra ao. Elita amin'ny firenena, ilay malagasy mihitsy ny manisaka azy. Satria samy midondrona. Lasa daholo le elita. Ka raha ohatra misy ohatran'ny Hery Rajonary mampianana ireny, misy ohatran'ny Ringa
Ranjevre manao sakrifisy ny tenany mody any Madagasikara. Ka raha manam-pampianatra zany eny e, raha ny nivoan'ireny Rajaonary mampianany ireny any Kanada affiché kely rehetrarehetra hoe ohatrino ny tokony ho karaman'izany. De tokony andeha hody any Madagasikara ve izy hitady amin'ny fanasaovana an'izany malagasy zany? Tsy ny alaela akory izy de fa iny izy recruté mampianatra. Tsy ny alaela akory izy de fa iny izy chef de délégation na inspecteur na contrôle na élection misy filazana azy zay fa adiniko tany Togo. Minimum manakaraha manam-pampianatra zany any Canada ka universitaire minimum 13 000 euros net. En plus nivoana master nampianarina satria izy ny mpampianatra de nivoana master ny diplôma satria raha ny fahafantarako azy nivoana ery nivoana PhD. Ka zany minimum any amin'ny 16 000 euros any. Fa ianao malagasy tsy fantatro mihitsy hoe itony takan'ny professeur Albert Zafy nanetry tena nody nakany Madagasikara. Raha cardiologue chirurgien zany toko mandray any amin'ny 18 000 euros za minimum aty. Raha capitaine de corvette zany minimum izy retraité zao raha atao amin'ny armée française kitana telo. Minimum mankaraman'izany any amin'ny 16 000 euros koa e. Alasy ianao mitonatona un petit laitier, un tout petit DJ. Jereo tsara ne les régressions tena manao an'izao. Manasana angalatra ve zany tatsirako zany ka hoe tonga de hoe iny aho hividy jet privé de amidiko de tsy fantatra hoe nakaiza ny vola. Hividy fanoroana indray aho tsisy procédure. Efa nahianao an'izany ve ianao? Nahianao an'izany ve ianao tamin'ny professeur Zafy Albert? Zany hoe ny olona manam-pahaizana misy etika rangaty e. Ka raha miresaka université amiko ianao Lucky, de zay ny zavatra mitranga hoe efa vide d'intellectuel ayant éthique et déontologie Madagasikara. Ka normal raha ohatra hoe misy manam-pahaizana mijoro manampy an'i Andry Rajoelina ka mampifidy an'i Andry Rajoelina. Normal raha misy manam-pahaizana mijoro ka mampifidy an'i Andriamatoa Marc Ravalomanana. Si les élites, ils sont plus là-bas. Les vrais des vrais. Raha miresaka anao an'izany atao zany hoe Andriamampianina, Elia Andriamampianina, docteur, médecin, anesthésiste. Kranina ane zany ramose. Lasa ny elita. Firy ny tanora zazavavy, mbola vao firy taona. Tsy ampy 70 taona, dokotera aty andafy aty e. Mianana fotsiny ianao e. Firy ny lehilahy malagasy dokotera hatrany amin'ny CHU any Marseille any, mpandidy. Ry professeur Tendrazana Arvelo, Alain Reny. Any amin'ny akademia frantsaizy no misongadina. Very tsika hoa. Satria tsy mena ny toerana tokony misy azy, ary ianao malagasy mihitsy no tsy manome ny toerana tokony misy azy ny manam-pahaizana. Fa mahafinaritra anao no mijery vera tsy feno, mitobaka no mibaikobaiko anao ary ny sasany ara vera tsisy rano akory. Takan'Andry Rajoelina zany. Mahafinaritra anao no mijery an'izany. Mibilingibilingy amin'ity zavatra ity. Oui, raha ny tena marina, tsy malala ny mpanohatra hoe misy zavatra mitazona misy frein ao, de any izy. Ny article navoakan'ny ROI mitatotra hoe misy PM teo aloha mitety chancellerie Madagasikara mitady fanoana tian'alina ny présidentiena. Marina zany. Andriamatoa Cool Roger zany. Zay le antsoina hoe tia mangary mako.
io zany na mipetraka firy taona taty an-dafy ara ny malagasy. Za miteny anareo fa raha candidat Cool Roger, même pas 1% vato azy. Nanavinavitra ny fisian'ia Cool Roger sy ny existence-any amin'ny maha hoe mpanao politika azy. Dia nga Hery Rajaonarimampianina. Tsy mamenatra ny Cool Roger mamadika ny Hery Rajaonarimampianina. Mila fantatra ny tantaran'i Madagasikara rehefa maka olona ka hijoro eo akaikinao eo. Mba mangalaha olona mahafantatra ny tantara. Fa raha tia mangaro zany ny alainao, dia very ianao. Tia mangaro atsy izy dia mangaro anaty, ary izy tsy te ho ratsy amin'izaniza. Izaniza tonga eo dia akamana. Zay ny tia mangaro. Ary tsy mamenatra azy ny mifosanao any amin'ny olona ambadika rehefa aveo. Mialatsiny aminao tonton Roger. Mialatsiny aminao tonton Cool fa tsy mety amiko mihitsy ny ataonao. Tena tsy mety amiko. Je t'ai toujours considéré comme un oncle. Mais je suis désolé. Ce que tu fais, ce que tu entreprends, me déçoit énormément. Et ça déçoit beaucoup de gens. Tena marina anie zany. Tsy afeniko anareo fa anisan'ny nanohana ny Cool Roger tamin'izy nametraka anazy ho premier ministre. Niasa tamin'ny lobbying tamin'izany fa là actuellement tonton Cool, tu déçois. Vraiment, tu nous fous la honte. Sincèrement, tu nous fous la honte. Sois républicain comme les autres. Un médecin, c'est un médecin. Quelle école buissonnaire avait un d'être pour nous. Un peu de marina mafy, mialatsiny. Marina zany teninao zany ry Rajaonary. Le monde à l'envers. Raha foana mbelo alay mananjara. Mialatsiny miverimberina. Fahitako karazana capture elita amin'ny karazana blocage nasana an'lefa CV ny malagasy manam-pahaizana mba hifehezana azy ny fahitako tena elita sy intellectuel tsy azoko ny tianao tenenina. Eto Madagasikara dia betsaka ny 2020 taona manana master totoka. Marina zany, marina. Fa sao miezahana tanora mahay teny vahiny. Eo koa manko no andikaponareo. Ny mpitondra aty Frantsa dia nivoaka grande école d'administration zany, marina zany. Raha Kotondrazafa zany zao malagasy intellectuel zany mipetraka any Allemagne. Oui, misy valeur zany. Rina Daniel manitikitika ahy, Monsieur Fleury, misy fotoana ianao nilaza teto fa efa ela fa tamin'izany fotoana zany nifampiresaka ianao sy Ravalomanana. Laza ianao tamin'izany fa nanoro hevitra azy, afaka lazainao ve hoe manao ahoana ny fifandraisanao amin'izao fotoana izao sy n'est pas trop demandé. Tiako hatongavana mantsy dia misy olona tena potentiel hifanandrina amin'ny Rajoelina raha ataiko amin'ny États-Unis Joe Biden sy mifanandrina amin'izao Trump raha tsy misy billionnaire tahaka ny Bloomberg. Tsy mazava loatra ilay tianao tenenina. Nilaza ianao fa tamin'izany fa nanoro hevitra azy. Afaka lazainao ve hoe manao ahoana ny fifandraisanao aminy amin'izao fotoana izao. La vérité crue. Zao le izy moa naranao Rina Daniel. Misaotranao aloha amin'ny fanontaniana e. Zao le izy ny resaka relation anay sy Ravalomanana dia tsotra ihany. Aiza re nanombohako azy tany amin'ny 2002 dia raha nanana orinasa 13 dia voatery nidina ny 12 satria ninjea amin'ny ekipa ny Ravalomanana ary Ravalomanana y compris ny tenako. Ary tsy indray mandeha na indroa nitsoaka taty an-dafy tamin'ny fanenjehana nataon'ny Ravalomanana. Fa najanona zany tsy nanankanahako rehefa niteny izy hoe andao hiavana mifamelahelika ka niinviteny tao amin'ny Carlton dia nanatrika tao aho. Dia niangaviana moa za tamin'izay fotoana izay miakara aty fa tsy mety miakatra saotra an'Andriamanitra.
Tsy nety niakatra fa nanetry tena miaraka tamin'ny vahoaka teo. Ny tiako tenenina dia zao, raha amin'izao fotoana izao ny relation anay sy ravalomanana dia tsy misy. Ary ny tena marina, tsy izany ravalomanana izany mihitsy no hiantso aho no niavina ka ho andeha an-tany hoe inona no tokony atao ara raha ohatra manohatra ahako ohatran'izany ianao, inona ny toetra tokony hovaiko, inona ny zavatra tokony ataoko. Tsy hiantso aho amin'izany izy fa avina sy fanaratsiana mivaly atao amin'izany. Zavatra be dia be ny fanaratsiana sy ny opération anaovan'ny Ravalo manana amiko sy ny tokantranoko mba ahafahana midénigrer na hoe mametraka doute amin'ny olona na any amin'ny fiangonana zany na eo amin'ny fiarahamonina. Fantatray mivady zany kanefa ny tsy dia izany loatra ny antony hoe iresahana momba ny ravalomanana fa tsapatsika amin'izany zany fa tsy ny ovahoana ny toetrany ravalomanana dia miteny mihitsy hoe raha tsy voasakana dia fleury io dia izy ny filoham-pirenena. Dikan'izany tsy maintsy potehana fleury. Any amin'ny sehatra izay mifampiresaka aminy akaiky no miteny an'izany izy ary tsy fantany fa ny amin'ny sehatry ny fiangonana any dia ny olona resahany dia olona miresaka amiko. Tsy noho izany ihany koa nefa ny resahana momba ny ravalomanana fa ny danger izay mety hitranga amin'ny firenena. Zay le izy. Izany hoe raha izaho manokana zany dia tsy maintsy lazaiko amin'ny malagasy ny zavatra tsy mety ataon'ny ravalomanana. Ravalomanana koa afaka manaratsy ahy izy, tsy olana aminay mivady mihitsy zany fa amin'ny alalan'izany angamba no mety ahitany hoe tsara kokoa. Fa raha izaho zao no tamin'ny plasiny dia natsoko ilay olona hoe raha izany ary inona ary ny toetra tianao ananako ka hovaina ao anatin'ilay hoe tsy mety raha hitondra firenena. Izay ny solution amin'ny olona atao hoe endro. Fa tsy izay ny solution ny raisin'ny ravalomanana fa tonga dia contre-attaquer amin'ny alalan'ny fanaratsiana amin'ny reto ondry miasa amin'ireto ilay mouton de Panurge izay manely ny vaovao rehetra izay tokony dénigrena ny fleurira Kotomalala satria marary an-dry loatra izany hoe tsy ho tafaverina eo amin'ny fitondran'izany mihitsy ny ara-valomanana. Marary an-dry zany. Zay ny amin'iny. Bon, ny fikambanana kama dia ety ampita kosa misy ilana an'ireo any vahoaka hifanao soa, manarahana dia hita eo saotranao Madame Edmé. Misy koa ny Aomada diplôme novidiana sy galona omeo kotriny rehefa any marina daholo zany. Bon, hiditra amina dossier hafa amin'izay za fa namaly anareo aho zay a. Ny olona mantsy Monsieur Kotomalala dia ilay mpitondra mihitsy no tsy mahay araky ny lazainao e. Tsy priorité ny fianarana eto an-tanàna fa cause masiso oera propagande à l'avance. Zay mihitsy e. Marina ny anao Lucky. Bon, hiresaka dossier hafa amin'izay tsika zany a. Zao a, raha tadiditsika hoe niteny Andriamato Ratsiraka hoe ny dossier moa dia ny saiko sisa mamerina izay tadidiko fa ny dossier rehetrarehetra momba an'i Madagasikara izay nananako izy dia nidoran'ny rahalahy. Zao a, nanakitikitika sain'olona izany tenin'ny Andriamato Ratsiraka izany, y compris ny tenako. Ary zao manko ny zavatra tadidiko tamin'izany andro. Ary rehefa nalain'ny ravalomanana ny fitondrana dia tsy ravalomanana ny tonga voalohany tany Avoloha fa ny mpiandry. Tadidio tsara izay zavatra hoe ny mpiandry no tonga voalohany tany Avoloha. Ahoana no nahatonga ny mpiandry tonga voalohany tao Iavoloha? Raha ny fombafomba républicaine amin'ny zavatra ohatran'ireny
dia ny ministèran'ny finansa misy an'le service na direction logistika zay ao no tonga manao sy mireleve ny zavatra rehetra ao anatin'io palais io, ary faharoa ny amin'ny hoe tokony ho tonga ao dia ny renseignements généraux zay taritin'ny DGDIE manao sy maka ny dossier officiel rehetra na ny document officiel rehetra. Tiako fantatrareo aloha fa mbola tsy nisakafo aho zao fa anareo malala hoe le fanompoana tanindrazana na alahady ara mahafoy sakafo. Ny finansa zany ministera ny finansa zay tarihan'ny directeur ny logistika zay mitazona ny tout ce qui est comptabilité matière amin'ny fananany fanjakana sy ny renseignements généraux dia avy ao amin'ny ministèran'ny intérieur sy ny DGDIE miditra voalohany. Ampamoaka ty teneniko ty fa miala tsiny aho ve tsy voakitika eto de voakitika afa-tsy n'izay tononoko anarana satria mbola ajaiko fa mino aho fa hiantso aho le olona hanazava momba azy. Tamin'ireny tolona ireny dia nalefa ny mpiandry avy amin'ny fifoazana maromaro zareo ny tao fa nisy tamin'ireo olona ireo dia nanana mission manokana avy amin'ny Andriamatoa Ravalomanana. Nanana mission manokana avy amin'ny Andriamatoa Ravalomanana. Hoy ny teniny, tsy atokisako ireo DGDIE ireo fa aleo nareo makany dia alaivo daholo ny dossier rehetra zay azonareo ao iavoloha. Alaivo daholo. Zany hoe ny dossier mpanjakana atao iavoloha zany dia nandalo tany an-tanana olona tsotra nefany dossier mpanjakana raisina. Ary rehefa nandalo tany an-tanana tsotra olona tsotra dia nandalo tany an-tanana olona tsotra ihany koa. Anisan'ny dossier maromaro nilivrena tany amina mpiandry anankiray dont l'initial ny anarany dia BR. B comme Bernard, R comme Renaud. Tsy tononiko zay anaran'izay satria mbola mandeha ny fanadihadiana fa tsy afaka miala BR fa nisy dossier mpanjakana nitotona tany aminy ary nilivrena tany aminy. Zay no mahatonga ny BR malala ny raharaham-panjakana rehetrarehetra ankoatran'ny zay afatra nataon'ny lava taminy. Misy ihany koa dossier livrena tany amin'ny mamy zay ingénieur mpiara-miasa akaiky amin'ny Andriamatoa Ravalomanana. Ny afatra tamin'izany dia hoe raha vao io pagody io dia hanangano fiangonana. Tsy afaka ny tena hoe izy alena n'afatra fa vao miteny an'izany dia tonga dia fantatry Ravalomanana. Fiangonana no hatsangana eo amin'ny plasy ny pagody. Tsy izay tompoko no natsangana fa natao tany anaty salina ny fiangonana zay hitanareo amin'izao fotoan'izao io fa ny ondry sy ny osy no naneno
nameno ny avo osy mainty. Ondry sy osy mainty. Zao ny zavatra lazaiko anareo. Matoa mivoaka zany resaka zany amin'izao fotoana izao. Dia hoy ireto gropona fifoazana hoe niendrehan'izay ary nivadika taminay Ravalomanana. Nisy tamin'ireo olona izay tsy nalala akory hoe misy manao mission amin'ireto olona ireto aka dossier izay alefany amin'ny Ravalomanana rehefa avy eo niendrehana tamin'izany fa tsy nalala inona koa. Opérateur économique io. Tsy azoko tononona ny anarany sao dia anahirana. Tsy mpanao politika koa tsinona izy. Anisany voasambotra ary natao garde à vue pendant 2 jours, 48 heures dia nirenovelena 48 heures. Ity ranamana tsy mahafantatra akory hoe intimidation mba tsy hitenenany ny satria le ranamana tsy nalala eo amin'ireto fifoaza amin'ireto hoe nisy nahazo mission ireto tanora mpiandry reto hoe dia nisy nahazo mission anangona dossier mpanjakana ka livrenana Ngamamy sy BR. Ireo olona izay nikitikitika ka nandalo tamin'ny dossier io zany ankoatran'ireo olona ireo dia nahazo menasy sy fisamborana daholo satria atahorana hitantara. Dia voatery mitsoaka ny Madagasikara ny ankamaroan'izy ireo. Ny sasany noho ny pression nahazo azy sy ny zavatra nahazo azy dia voatery namadika ka mivadika mapara. Anisan'izany ny commissaire organisme. Asara tadidinareo, izy no anisan'ny voalohany indrindra namadika ny Ravalomanana izay nolazaina hoe isika rehetra hoe mpamadika nga organisme. Amin'izao fotoana izao zany vao mivoaka hoe anga organisme tratra amin'ny menace maromaro avy amin'ny Ravalomanana tamin'izy teo ny fitondrana ka voatery nga organisme tany Akaramalaza sa inona moa le misy amin'ny eny Malaza voatery tany ny alokaloka teo akaikin'ny neniny lava dia tsy sahin'ny Andriamatoa Ravalomanana no misambotra azy. Misy zany tokoa. Jusqu'à hatramin'izao moa ny olona ao anatin'izany zavatra zany ary nahazo an'izany mission zany dia mbola traumatisé ary tétanisé. Fa raha ilaina manonona ny anarana rehefa excitenareo tinma tsy nisy an'izany indray dia voavokako ny anarana fa navoakako izay 2-3 personnes. Tanio nga MR tsy mamy Ravatomanga akory voasambotra izy indro natao garde à vue amina dossier hafa ny misamborana azy. Izy tsy malala na jusqu'à hatramin'izao ary izy tsy malala inona fa en fait ny objectif dia mitandrina hampangina ny olona io tsy laza ny malagasy kanefa izy hoa averiko etiany jusqu'à hatramin'izao ary izy tsy malala hoe nisy mpanao mission tamin'ireo mpiandry nalefa tany Avinio ireo ka ny missiony dia naka dossier. Ny zavatra fantatro io ranamanio fotsiny dia hoe zavatra maromaro ny tao ary zavatra maromaro ny mbola tavela tao. Tsisy hita nefa zany satria nalefa ny mission mpanapotika avy eo efa vita ny mission fangalana ny dossier sy ny zavatra tavela tao Iavoloha. Izay ry malagasy asakasaka ao izay mbola hieritreritra
aiza zany reo dosie-mpanjakandreo am'izao fotoan'izao, any amin'ny Gabera sa any amin'ny Garavalimanana sa any amin'ny Gamany ingénieur fanontaniana mipetraka hoe maro ny zava-bitany zany Garavalimanana zany fa tsy azonao eritreretina, manomboka miseho izy ary manomboka mipongatra izy am'izao fotoan'izao ka raha mpiandry raha fifoazana no miteny hoe marina daholo ny zavatra tantarainao Andriamatoa Fleury, zany da Valimanana zany de mpamadika zany, namadika anay zany ozy, nampidiry ny mission zay de nataonay ampahantsorana amin'ny mission fa rehefa vitanay ny mission vadihany daholo zay menakavy ary nendrihany daholo. Tany Jerosikoso zany ny olona ireo olona tantara an'izany dia ny angavy hoe aza tantaraina fa no tsy negosiable zany tompoko aniko hoe tsy maintsy tantaraiko, tsy maintsy tantaraiko satria ny antony tsy tantaraiko an'izany dia antony ampidi-doza ho an'ny vahoaka malagasy ka raha sanatria zany olona zany no tafaverina ny fitondrana dia apenina izy tonga vadihany malagasy idiran-doza am'izay fotoan'izay hoe Monsieur Fleury de tsy mba niteny taminay ianao tamin'izany andro hoe hidibingo anie zay ty, adidiko no miteny an'izany amin'ny malagasy tompoko ary ifonako aminareo fa tsy maintsy tantaraiko arak'izay information zay ananako koa satria tadidiko mihitsy ny fidiran'ny mpiandry tany, tadidiko ny fidiran'ny mpiandry tao ministeran'ny intérieur tamin'izany andro, tadidiko zany. Tsy maintsy tantaraina amin'ny malagasy fa eto Tsorimamba isarahana makotsika ka raha tafiditra amin'ny canal le malagasy de mety misy faotsika ihany koa. Eto ambavaka tolotsika tompoko azadino fa mila atsika ny firenena, azadino fa mila olo-marina ny firenena, azadino fa mila olona miteny marina ny firenena, mila olona mahitsy koa ny vahoaka ary mila olona tsotra sy milaza ny marina aminy ny vahoaka, azadino zay. Ka raha miteny amiko nareo natosika Andriamanitra nareo hiteny amiko hoe lazao mileranga io marina fa izy no asay hiteny marina rehefa tsy sahanareo de zay le izy navoakako le izy tsy mihafahafa mihitsy amin'izany. Apodiko ndraiky ty hery ty satria tsy tambarako amin'olo, tsy tambaran'ny akamo amin'olo ny tolona ny asa ataon'ny akamo amin'izao fotoan'izao. Maro ny akamo fa tsy tambarany amin'olo ny asa ataony satria mila asa madio ny akamo. Dahoara apodiko hery ty. Samino saru piano, aro, sita maracaminolo. I know, maracanitana, I'm watching no, sexy and I'm gonna if I know that you're gonna take it in the phone, I know when. If I know that you're gonna take it in the phone, I know when. Sita marapa minolo, no funny night. Sita marapa minolo, no funny night. Sita marapa minolo, no funny night. Sita marapa minolo, no funny night.
Mena maswando karisanando Money na uza wati my baby get them alone Sarona tazu Maframa azu Raja betos mande ablo Tengara kano Uti anangena Utira ato Uti zami pela Tengara kano Uti anangena Utira ato Uti zami pela Kumazao Kumano Kumazao Kafitumane Kumazao Kumano Kumazao Atimaini patuputamane Bisi tu kuntifa za taba taba Atimaini patuputamane Azafady asina resaka kely ony dia momba amin'ny état fédéré hoy kamarady Edmé Ranaivo. Azafady tompoko. Zao efa miteny teo miakamo fa ny fampandrosoana ny Madagasikara dia avy amin'ny fampandrosoana ny faritra. Ny atao hoe Madagasikara dia fitambarana faritra maromaro, fitambanana province anankely. Amin'ny akama dia tsy hisy mihitsy zany atao hoe fampandrosoana any Madagasikara raha tsy misy ny fampandrosoana ny faritra. Ka na fédération na fédéralisme amin'ny fiantsoana an'izay dia zay ny tian'ny akama ary ny ampandroso amin'ny Madagasikara amin'ny alalan'ny faritra ny fampandrosoana apetraky ny akama ary zay ny irian'ny akama ka raha ohatra ianao hieritseritra hiaraka amin'ny akama ka tsy manana esprit ampandroso ny faritra amin'ny ankitony. Dikan'izay amin'ny ankitony zay manko le tena izy mbola tsy ampy. Rehefa izy le milaza hoe amin'ny ankitony zay dia aza miady-hevitra fa tsy maintsy le izy textuel zany le atao. Zay. Isan'izany nataonao nandray mandeha fa ny olona mikasa hitondra ny Madagasikara any aoriana dia tokony afantatra ny tsipirian'ny tantaran'ny Malagasy saingy izany lahara-pahamehana zany dia toa tsy misy ny raharaha. Marina zany. Efa fantatrao fa tsy mahita tantaran'ny Malagasy sy Madagasikara dia sy ianao fa tsy mamely zany. Zay, aleo vakiko ihany fa dia ndao aloha ary. Safady retoko andefan'le reportage n'le zanaky tsika
zanaka natsangan'ny akama voalohany zany ty mahafinaritra ery mahafatifaty ery zany eny hoe tsika de zay voakany eto voakany fa zay no nataon'ny reportage nataon'ny reporter akamatsika tany Madagasikara eno kely aloha le zaza de io ny ronono efatra boîte izy reto date d'expiration en 2022 24 janvier mitovy daholo reto ka de ireto zany lay body fotsiny ty le berceau miaraka amin'ny éponge ty zany ny biberon de carton io de ty le lamba ho anazy zazavavy moa izy de fa lokony zany io raha ka mba hoagn'ny tombony ty zazy ty ary hitondra fahasoavana anazy zany ny fagnomezanao ny ty zany le zaza ty zay le reportage tany ary publieko ty rehefa aveo de ho hitatsika rehetra fa tena mahafinaritra be ny olona tokony andefasako amin'ity voalohany de ny olona anisan'ny manampy ka nahatrapan'izany atao hoe manampy hafa ihany ny manampy sy ny manome de alefako any aminy mety ho latra dranomaso izy mivady mahitan'io fa de bon courage nareo mivady fa za tamin'ny nahita n'ity zazy ty voalohany tena tsy afeniko fa latsaka ny ranomasoko hoe zao ve le fahantrana mahazo ny malagasy zao no anisan'ny sangan'asa vitanareo mivady tompoko tena misaotra nareo je vous remercie le couple je vais plutôt dire KG merci beaucoup vous ne pouvez pas savoir combien ça nous touche zay tsy teny tsony fa manjary tsika koa manko rehefa tena fandehany tsika koa be santimaka ary zavatra tena manohana atsika mihitsy zany hoe manampy ny mahandro zany ary indrindrindrindra hoe mamely sy mamentsika ny mahandro zany tsy tatitsika zany zay tsy teny betsaka fa manjary sotra betsaka sotra betsaka Musikinanda za uminangale Pemitali Fatima Hitabale Nisanandala Takirani Mambo Niteki Patapian Bitango Kunu Malaya Tengala Tufutute Tani Galia Kokumi Fanute Tai Tenga Manutu Fatute Saki Haliti Misipamute Masa Numaya Zakali Kusa Sinandala Tiaji Ambuliza Balikusai Aibu Mama Rusipa Beata Kukisare Chinita Aibu Kamananga Mapu Nisapiliri Kwandu Akatu Rangi Nunu Kama Ukirape Peti Fuku Lemi Sambe Gela Gela Kadumbe Tena Zimati Kukupe Atija Kumpatu Korse Ampela Tana Nakasi Kutute Isanando Zomanupi Iazai Umebolupi
Zao hitanareo tamin'ny resaka zazakely io zaza mena vava io dia zao zavatra lazaiko anareo. Hoe ny ekipa tanàna, ny ekipa Tamatave reo Edmea, c'est notre bande à nous à Tamatave, c'est Akama. Tamin'ny taraina tamiko ary tena tsy afinina fa tena hoe rano lava ny fitarainana avy any Tamatave momba ny zaza io. Tena vola kely ny teo atela tanana mivady nanaiky izay hoe hanampy anareo. Fa zao teneniko anareo. Ao anatin'izany rehetrarehetra any tonga dia misy olona tonga dia mitsara tena hoe izay rangahy ame vola zao tsy fantany akory hoe inona ny zavatra mety handanan'io vola io na hoe inona mety hahatongavan'io vola io. 2 millions ariary io. Rehefa niteny taminy aho hoe fantatrao ve fa misy an'izao tompoko? Fantatrao ve zay misy an'izao? Monsieur Fleury ataovy amin'izay mampety an'ilay izy fa matoky anao zay. Rendriamanitra anao. Zany ny fatokisana zany indrindra tena zavatra atahorako eto ambonin'ny tany. Satria rehefa olona manome toky anao dia matahotra anao hoe sao dia sanatria tsy afa-po izy. Ary tena nahirana be mihitsy mamitaka olona amin'ny fatokisan'izany. Potako zao tonga dia nalefako any amin'ny Madame Arlette hoe any alefa ny vola fajalefa aty amiko aty fa sanatria ny fampitokisana tsy mety. Dia na dépense 1 franc ara dia tsy maintsy alefa any amin'ireo mpivady ireo ampahafantarina azy hoe ity ny engagement tompoko, ahoana ekenareo ve sa tsy ekenareo. Na naiky akitrapo ary tena mahafinaritra ary tena zay natao hoe hafa ihany ny olona manompo an'Andriamanitra sy tia an'Andriamanitra sy tia an'izany malala an'izany hoe mahantry ireo malagasy mitovy amiko ireo tsisy fisalasalana tompoko tamin'ny fandaminana sy ny fizarana rehetra amin'izao zavatra atao tamin'io tany Tamatave izao. Ary anisan'ny tena manohana fo zany. Izay no mahatonga anahy miteny hoe ity Akama ity tsy nitovy an'ilay structure teo aloha. Hafa ny malala saina sy manam-panahy, hafa ihany koa ny olona hoe tena nianatra ka mahalala an'izany atao hoe zao ny fandehany, zao ny any. Tapitapika eo. Zay nataoko anareo mahay zavatra Andriamanitra. Akino amin'Andriamanitra ny zavatra ataonao dia hitanao ny valiny. Hitanao ny résultat. Tena vola kely ny eritreretinay alefa tapitapika eo misy mpanompon'Andriamanitra avy any tonga dia hoe ity ny 2 millions ariary ho an'ny Akama. Fa tonga dia any Madagasikara dia izay anaovan'ny Monsieur Fleury azy. Gravy anie zany tompoko. Gravy anie zany confiance zany. Zay no nanaovana ny zavatra io. Mbola ho avy koa ny ao Antananarivo na ny zaza mena vava tao amin'ny tunnel zany. Tady anazy io tsika zao. Fa rehefa tsy hitantsika izy dia sakafo no zaraintsika ao amin'ny tunnel. Angataka fiaraha-miasa amin'ny monde justice ny Akama ary mbola hiera ihany koa amin'ny tompom-bola hoe mety ve ianao tompoko? Mbola hiera ihany koa amin'ny structuran'ny Akama hoe mety amintsika ve? Satria ny monde justice nefa zatra mizara sakafo mafana amintsika miteny zao. Mety amintsika ve angataka fiaraha-miasa amintsika? Na fa mazava ho azy tsy maintsy misy Akama ao anatin'ny fizarana an'io sakafo io manao ny polohan'ny Akama. Zay kosa aloha dia tsindrika eto zay tsy maintsy misy zay na misy ara ny fiaraha-miasa amin'ny monde justice. Ka dia saotra tompoko, saotra lehibe ho anareo rehetra, ho an'ny mpagnome, ho anareo any Tamatave, Akama ny Tamatave, tonga dia nataonareo saim-bolina ny asa voalohany zavatra nataonao nareo ny amin'ny reto zaza mena, amin'ity zaza mena vava ity
tsy mitsangaminatra tsika akama amin'ny alalan'ny miasa ihany no avitana zavatra sy mahasoa zavatra mahasoa. Zay no mahatonga an'le hoe ay avao volovolo anjary vahoaka. Vahoaka e. Ay avao volovolo anjary vahoaka. Saotra ny mpananatra fa de tanteraka iny zao ny volovolo lasa vahoaka. Saotra tokoa. Ametsaka veloma aho andefa nytiro ty a, maro zao ny romotra fa tsy rarahako, tsy ahoako. Satria ve ny tsy fitiavanareo any andro, ny tsy fitiavanareo ary ny opaopa ifanaovanareo ihany ny idirako amin'ny opanareo. Fa mifamela heloko zay sy ny arosy. Alatsiny aho izy zany Fleury fa ny teny mihoatra. Fomba amin'ny politika anie zany ary rosy e. Ary efa nazavaiko koa hoe namitaka ny mpanome vaovao momba ny rotsy amin'ny resaka diplôma, efa mazava ho an'ny rotsy zay. Ny olon-kendry mahay mifampiavana. Tsy hoe ny fangitan'ny volo no maharatsy ny saina. Tsy hoe raha blaky dia voatery ratsy saina. Mialatsiny atoko. Mialatsiny tsy ny couleur ny maharatsy na mahatsara ny saina. Fa na izany na tsy izany rahalahy rosy nataovy metimety koa io le fiainga. Avelao avy zao avy.
Sendo taranuteia, salsalae, madame nakatsimeteia, eteke, esauzi namasi, Tinyani faisanando ngeheya, taramote nzangola he, ewana we, kanyana karayu, latina hefe. ena sia sunomi seri madama, sako taramoteia, itadivale. Sina kainda isana, ipake. Kaza mangengisa seya, ihandie, nela imarubaleya, degajeu. Faina kila mausani. Kulanga nulchiketika seng madambo, sako chimadita, arrangeu. Mari seng madambo, isu chimadita zani. Lila ya bahizo, yuma bandi bande, netem nazitare, ya, désolé. Una famino apayate, atika ipangangweta, arrangeu. Esti pompoate, apanti stress. Ita kaisanando, ya, yuptikiane, sapat na hefe. Désolé. Epa. Atika ipangangweta apayate, sako siapita sheduku, sachi taramote madambo. Kamangekia. Abande banka. Iskwamete, aye, ambara senge. Utakikishe tunasema kono. Iskwamete, aye, ambara senge. Masukara sema wani asana. Iskwamete, aye, ambara senge. Amakuchie kwe. Iskwamete, aye, ambara senge. Tina bi pesa désolé, tina e pesa désolé, oi. Tina bi pesa désolé, tina e pesa désolé, oi. Tina bi pesa désolé, tina e pesa désolé, oi. Tina bi pesa désolé, tina e pesa désolé, ani. Ama mali, asa mga jeksala. Ana mabini, sinaya isunsun, sana jamuvaki, sana ukule, kivera, lamena, ale poini, vera. Yangi la lange. Zazimila, zazimila. Ana mabini, sinaya isunsun, sana jamuvaki, sana ukule, kivera, lamena, poini. Zazimila. Ato mariage ke? No. Ema na fwa. Yam naka hai. Dako. Pulakan na siyage. Pulakan na siyage lagi. Asika mga bota mayabe. Elay manubaleya. Sato siya dita sheduku. Yabala manibandeya. Sachi taramote matambo. Itendanyale. Sato kumisi make la ileno.